si tubuku vali sama tubuko. Tetuzai efa manulonga mjara banale. Tungizai anela vitamia majenare wati. Kaswa mkarafuna le tubuko. Kani rasini karufu andala na yetina. Yakula kasirangu chakitara makama shalirai. Fenuti falina sifia bandana mifia lana. Kaiswan karafuna le tubuko. Itombara mita kinomita manatuna visesa. Yara kaira ira siya biya na ufatita. Itombara mita kinomita halala mikia kamisa kisa. Kasina kanava kamagas na basa. Milezi kafami now, nunga savajaji fuju. Inyala tokila, maravu iti fuku. Kanisa vachataku, tomandari kilunaku. Kanisa vachataku, tomandari kilalaku. Tarefa itafamaskani vodilansa. Tarefa italasarcha kanila ufana. Yainjiru mitananamu, kisieri vakavya. Alome, I love her. Tarefa yelatita kademala yedu. Rasina mamfadita ni funu lefero. Etikiu ni muno chamu. Kisieri vakavya. Hanome, I love her. Miduna nene karata. Manakona la vitali. Taura bavarato. Nuamuti sanitali. Nimasu kukusa. Futunjanu masu. Alayeno nunyavusa. Funga chini ya kasu. Ralalo. Fainjana reyana. Asamutsi malalo. Safuri pisawe. Ralalo. Mafia fila. Asam salo. Mutia relitina. Mandai, Kiro Zaina dulu ciao, Nula Zaina fa, Weavaku, Ariwan di faliku, Tefala tu kaluai, Kilai fiti, Zelan jasaku, Timisi like you. Now, I can't take you, they are now. Tikula jana, tifu jutuku, namafi langu, nara sikiaru. Tikula jana, tifu jutuku. Sanila's on fire now. Ilakabo fitinjina. Sisi manjaya sinsuri. Lasa mahingina. Yatosha nutika. Tunga manayelu. Magasiya. Yati. Series Papa Ulasa Nyala Yevano Nube Sunai Nyati Series Papa Ulasa Nyala Yevano Nube Sunai
Sizay kendreny asa tena fidie donatolotsy alay sasarisary petie yangolana lafanay raisonitana kwaloe kahari azafana atogifekilamana kuawe efa makifavyalana yangolana lafanay raisonitana kwaloe kahari azafana atogifekilamana kuawe efa makifavyalana atogifekilamana kuawe efa makifavyalana. Ieny ary a faly ny rabantsika rehetra am'izao atandrotandro ny andro azoma zao zoma kolikola ary safady aloha fefety vaizandray azy safady fahadiko nanao pôzy a tonga de nitoy tao le dala fa de atao hoana moa miarabantsika ary raha iteny moa zao hoe faly miarabantsika de ohatrany manahirana ihany de atria misy namantsika am'izao fotoana zao de tena malahelo ary za raha tena tsy afaniko hoe miadmire ny couragen'le raha namana le zokibe ary tena nataoko mihitsy hoe tsy maintsy manao fandarana am'izao atoandro zao na de tena tery de tena faran'izay tery raha ny fotoanako anaovako édition spéciale mihitsy ny momba ny Nga Roland Rasomaharo Hubert na i Lola Rasomaharo. Iza moa Nga Lola Rasomaharo? Lola Rasomaharo dia anisan'ny mpahay ady na ara-marso malagasy kalaza. Tsisy tsy mahalala an'izany na mbola hoe olona nanao ara-marso ary nirespekte an'izany olona zany. Tsisy tsy nalala ny Nga Lola Rasomaharo raha tamin'ny alalan'izany atao hoe fihedinana zany atao hoe niady mafy ho am'izany atao hoe liberté d'expression. Tsy nisy fotoana ka tsy nahitanao any amin'andriamatoa Lola Rasomaharo ka nijoro niaro sy nametraka an'izany atao hoe tena demokrasia sy ny fametrahana ny liberté d'expression amin'ny alalan'ny asa fanaovan-gazety na amin'ny endrin'inona io na amin'ny endrin'inona. Kanika raha vao misy mpanao gazety tratran'ny tsindro azy lena dia tsy maintsy hitanao teny nijoro ary nitsangana Andriamatoa Lola Rasomaharo. Tompony La Gazette de la Grande Île izy ary anisan'ny manam-pahaiza ihany koa amin'ny resaka itony ndao rangahy lazaina hoe taranja informatique tony. Manam-pahaizana vitsy zay tena vitsy azo isana amin'ny ratsan-tanana ambony raha aty Afrika raha any Afrika ny ilazana azy indrindra fa ao Madagasikara. Zany hoe olona manana ny maha-izy azy izany le olona. Tsy misy olona parfait satria na izaho zao ara misy fotoana dia fantatrareo tsara fa anisan'ny tena mangazo mantana zany atao hoe La Gazette de la Grande Île zany. Fa rehefa mazava ny karatra hoe aika moa ity zavatra mahazo an'le rangahy ity zavatra ataontsika ity
misy olona manipulina de tonga saina ny fanaovan-gazety sy ny mpanao gazety tamin'izany de ny famela heloka dia mifamela heloka ary tsy mba anjarany fleurera kotomalalako na itony fandarany itony no manenjika olona resy. Araky ny teneniko foana hoe ianareo mpitondro reo azadino fa mandalo nareo. Mandalo nareo. Itony zavatra ataoko itony maharitra itony. Satria itony zavatra atao itony tsy mitady fahavalo fa mametraka amin'ny metimety kokoa ary mametraka amin'ny tsaratsara kokoa. Araky ny teniko foana hoe rehefa eo amin'ny fitondrana nareo de fahavaloko, fa rehefa tsy eo amin'ny fitondrana nareo de lasa namako daholo nareo menakavy. Satria nareo eo nareo vao mahatsapa hoe ay tokoa tena tsy miangatra le rangahy ty, ay tokoa le rangahy ty tena tsy mijery arona tava, ay tokoa le rangahy ty tsy maneno jesy. Tady zay. Saorany lohan'Andriamanitra hoe rehefa nitaraina ka mimenomenona hoe amin'iretsy le mpiara-miady, mpirahalahy mianala zany hoe ory zalahy, tsy arako anie le dépense amina honoreran'ny avokato hoe tena tsy arako anie ho vita anie ty zavatra ty tena teneniko tena tsy arako. Isaorako, tena isaorako. Misy olona any amin'ny fitondrana any, any anelakelaky ny fitondrana any mahatsapa hoe marina zany tenin'le rangahy ty zany hoe rapitso anie tsika ho namatsika izy rehefa voadona eto tsika de mba misy manampy tonga de mandohany amin'ny avokato. Isaoranareo olona efa nanampy sy nanome hatrany amin'ny tonga de any amin'ny avocat na mandalo kely tonga ty hatrany mihitsy midododo hoe inona reny azo ifanampiana. Tena isaorana tompoko, misaotra anareo be dia be fa tena vao maika izy miamiampy satria ny antony de zao matoy izy ohatran'izay manao tsipaky ny mialaina ohatran'izay manomboka mamaivay zany zavatra sy ny zavatra ataotsika ary inoko tsy afeniko zany tsy niteniteny foana ny teny hoe ho avy ny vaovao mahafaly, ho avy ny vaovao tsara. Tsy niteniteny foana ny teny an'izany. Ary eo niderako an'Andriamatoa Lola Rasomaro ary mametraka eo teny na inona mandroan'le rangahy iny ao am-pigadrana ao de mametraka hoe tompony nandraikitra tanteraka ny mpitondra fanjakana. Tompony nandraikitra tanteraka ny mpitondra fanjakana. Ampitaiko zay satria samborina tamin'ny volana marsa 2023 takany manao sambo dokotra, takany manao sambotra jiolahy, basiny teo ambony lohan'le olona amin'ny telo maraina, tonga de direct le olona arrestation. Tsisy fanazavana, tsisy ininona, tonga de ohatran'ny hoe avy nanao kidnapping nga le olona na hoe avy namono olona na hoe tena tsy fantatra fantatra hoe io zany tompony baiko, fantatra tsara. Moramora ve zany le olona hoe tena azavaiko anareo hoe ity fitorinan'ny Lola voalohany Rasomaro de nitany anazy
Ny olona manamboatra an'le trano eo ambonin'ny tany takiany ngialohana ny vola, ngialohana indray ny lasa hoe manao harcèlement, manao extorsion. De aiza ny hita le olona mpitory avy ao? Ary akaikaiky ny mpitondra fanjakana ary. Tadio fa nametraka ngialohana Rasomaro fitoriana amin'ny fomba ofisialy. Efa lasa ny fitoriana aty Andafy aty momba n'io fihainoana telefaonina ao Madagasikara. Satria rehefa nandeha ny ankety journalistika taty Andafy de voapirofo ny fanaovan-gazety io fa anisan'ny telefaonina nihainoana sy nanaovana écoute ny telefaonina Andriamatoa Rasomaro rehefa nanao testa an'ity fitaovana fihainoana resak'olona na fitaovana fitsikolovana ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Tsy fantatro zay toy amin'ny ankety any fa matoa misy ny hoe idio any io satria moaly zany de fa moaly manko tena tsy aferina zany fa tokony hanao émission fa nanao émission fa tsy ampy le fotoana dia voatery androany vao nolazaiko fa moaly de fa tokony navoaka hoe mialany ny tsindrialoka, mialany ny abus de statut, hoe zay mpitondra e, zay tompon'ny fanjakana zao e, ataovy mahazo 2 taona ferme indray io. Ahoana moa nisian'le tentative d'évasion? Amin'ny 5 izy no tokony hiverinao amin'ny fondrana tamin'ny mora. Amin'ny 3 izy de efa tonga ao. Amin'ny 3 izy de efa tonga ao. Ahoana no lazaina hoe misy tentative d'évasion nefa garde pénitentiaire ary na pénitencier manaraka azy? Ahoana ny ilazana an'izany? I Ramatoa minisitra rehefa naheno ny resaka de lasa ny hazakazaka aingana nakany amin'ny fondrana tamin'ny mora ingialola mipetraka tsara amin'ny tanin'andro na izy ary taitra saky zao misy tanana tsy hita maso, plutôt une main invisible visible no miezaka manipuler an'le fitsarana sy ny mpitsara satria rehefa nihainoana zany ny fitarainan'ny olona manodidina sy ny fianakaviana, ngialohana Rasomaro moa tonga de mahafantatra zany hoe tsy tokony ho any izy fa fantany hoe izy amin'ny manao intervention hoe ataovy midoboka io na de efa tsy manaiky ara mpitsara hoe sao de mba tsy mety tsony kosa reto a. Tany ambadimbadika tany amin'ny efitra tsy fantatra hoe taiza tao amin'ny fitsarana anosy io no nanaovana ny appel, cour d'appel no nanaovana ny fanononana ny verdict na ny jugement tao. Mba nitady ny mpanao gazety nitady ny olona tsisy nahita. Asa raha tany amin'ny WC taiza no natao na tany an-dakozia taiza fa ny olona niconvoquena aloha zany tsy tonga izy. Ny mpanao gazety nitady hoe aiza nanonana an'le izy tsisy nahita. Na tsy hita koa raha nanonana an'le izy tsy amin'ny olana fa tsy nisy mihitsy ity zavatra nendrikendrehana an'le olona hoe tentative d'évasion. Zao ny zavatra teneniko atsika.
Ianareo zatra managadagada io. Nareo mpijery El Chapo io, mafy anie zay El Chapo zay, mafy anie zay Pablo Escobar zay, mafy anie zay Miguel zay, Félix fa autour de 4 murs ihany, gadra ihany no farany. Mba jereo le roa le taranakareo, aza ampitondrana enta-mavesatra le taranaka aoriana. Tena kozy, banty kely mahafinaritra bogosogosy kely reo, de ampianarinareo tonga de ampitondrainareo ny enta-mavesatra hanana fahavalo rapitso. Tsy hitako hoe tsy mety a, hitako hoe tena tsy mety le izy, fa ny tena moa zany raha ohatra hoe olona tsy mandinika sy tsy mieritreritra de hoe corrompu le mpitsara, non, tandrina amin'ny fahasalamana izy, tandrina ny taranana izy, satria raha tsy manao de mety zava-doza, zava-doza. Tsy maintsy nizaraiko izay zavatra miseho amin'ny firenena izay, ankoatran'ny hoe législative sy ny karazany, efa nolazaiko anareo ny zavatra mikasika momba an'iny, fa tiako fantatrareo hoe zany indray no levi miainga, tentative d'évasion, de nanao appel ny olona dia tsisy appel niainga hoe niconsidérena, fa de zay ny sitrapon'ny mpibaiko any ambadimbadika any sy fokontany bioririka, de zay zany ny zavatra miainga, ka de hitatsika ihany ny tohiny sy ny karazany. Raha misy fanontaniana nareo de alefatsy ny fanontaniana, fa andefa ny ray indimy ty a de efa novelomintsika. Zavatra. Dirailo nande matua, dirailo ni ramatu, eva manamaki fatia rua, azafady al-nizoa, kama sua sue, kama sua sue, kama sua sua, smedi medi manatua, kama sua sua, kama sua sua, kama sua sua, smedi medi manatua. Tunga ila sinay, suri-surena kunyahiray, pamanahelo na fijabe, di mamuro na turne, ila sana kuramadama farahara tazuyana, kama suwa-suwe, kama suwa-suwe, kama suwa-suwe, smedi-medi manadua, kama suwa-suwe, kama suwa-suwe, kama suwa-suwe, kama suwa-suwe, smedi-medi manadua. Nicolas Ramoshe, Ramatun téléphoné, Ramoshe Kabusa, Kamalala Kalila Kwa, et Favura Lire Patia, Tungafa Malakela, Kamasuasu, 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 Smeti Meti Manadua, Kamasuasu, Kamasuasu, Smeti Meti Manadua. Rasa mamete furi ni rara hojituni, matetika mfakatata de mifamuno si mifanat, de mifara tulengan lai fararurla sa tukutam kama suwe, kama suwe, kama suwe, smeti meti manadua,
Suan manandua, suan manandua nere, suan manandua, suasat mahavua nere, suasat mahavua, suasat mahavua nere, suasat mahavua, miayam tangurua nere, miayam tangurua, ruanit karakara nere, ruanit karakara, ruakun farafara nere, ruakun farafara, manfular lanishara nere, fular lanishara, nifular lanishara nere, fular lanishara. Pelo merino, ilunga pelam laulau, anda banana nagahibat, anda sakai samnya lahat, irulahir sabamiat, pafakatia sat kamara, kama suwe, kama suwe, kama suwe, smeti meti, mana lupa, kama suwe, Eny ara fa dia velo mahafinaritra mandrapiana isika mianakavy. Dao areo.